Faly miarabantsika tsirairay avy rehetra trany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary faly tafaraka amintsika eto indray amin'ity taona vaovao ity ny fiadanan'Andriamanitra no tononoko aminao sy ho amin'ny ankonanao ary miarabanao atonga soa eto amin'izao vavaka sy fampahirezana izao. Alohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao hiaraka hivavaka isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misotranao zay ray malala tsara indrindra ny amin'ity androandroany ity, ny amin'ny fahatsaranao, ny amin'ny fahasoavanao mitafitafy izay arotsaka ao aminay ka ahafahanay indray tafaraka eto hieno ny teninao. Ka dia mangataka izay fanahy masina ianao ilay mpampianatra tsara indrindra, hampianatra anay ny teny ary amboly izany meo anay ihany koa ny sofina maimeno anao ary meo anay ihany koa ny lela izay afaka milaza sy manambara ny sitraponao. Ka dioka ny teninao tsy hiverina foana any aminao raha tsy efa mahatanteraka izay ampaniranao azy. Ny osotrao maherana ho eto ary fahaifanao no hanapaka feneto ny saina rehetra izay manohatra ny fahamarina ny teninao dia ampitehina sy ravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ka dioka ny fahamarinanao irery ihany no horenesina eto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anasako anao iarahantsika mamaky avy hatrany ary dia Apokalipsy 2:20 dia manomboka amin'ny 9:1 ka hatramin'ny 5:10. Apokalipsy 2:20 dia ny 9:1 ka hatramin'ny 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro ny seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny, ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy toerany intsony, ary nahita ny maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo alohany ny seza fiandrianana ary novelarina ny boky. Ary nisy boky iray koa novelarina dia ny boky ny fiainana izany ary maty dia nosoratana araka izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita namoaka ny maty tao aminy. Dia samy notsaraina araka ny asany izy ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita dia natsipy tany amin'ny fariafo. Izany ny fahafatesana faharoa dia ny fariafo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no andraisantsika fananarana androany. Tenin'Andriamanitra izay naplazain'Andriamanitra ny Jaona, izany hoe fahitana izay nampahitan Jesosy Kristy an Jaona, fahitana izay ny amin'ny vanandro farany ary mikasika manokana ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra izany. Ary eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity izay nikasihan'ny tompo anahy manokana izay zaraiko aminao dia eo amin'ny 2:12 izay voalaza hoe ary nahita ny maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anoloany ny seza fiandrianana ary novelarina ny boky, ary nisy boky iray koa novelarina dia ny boky ny fiainana izany. Araka izany tenin'Andriamanitra izany dia te hampafantatra anasy ianao ny tompo fa tsy ny olona lehibe ihany, tsy ny olona lehibe ihany no mandalo ny fitsaran'Andriamanitra fa na ny kely ihany koa, izany hoe tsy ny olona lehibe ihany fa ny ankizy ihany koa. Androany dia te hampalala, te hampafantatra anao Jesosy Kristy fa tena zava-dehibe ho anatrehany ny fanahin'ny ankizy tsirairay avy rehetra. Ny fanahin'ny zanakao io tena zava-dehibe amin'ny Jesosy. Tsy ianao ihany ny tian'Andriamanitra ho vonjena fa ny zanakao ihany koa. Ny zanakao ihany koa dia tian'Andriamanitra ho vonjena ary tsy hoe hiandry anazy ho lehibe tsika vao hitoro ny tenin'Andriamanitra, fa voalaza ny tenin'Andriamanitra ary ho abolana 2:20 dia ny 9:1 hoe zaro amin'ny lalana izay tokony alehany zaza fa na dia antitra ary izy dia tsy ala amin'izany. Zaro amin'ny lalana izay tokony alehany zaza fa na dia antitra ary izy dia tsy ala amin'izany. Dia mbola fahazazany ny zaza, ny ankizy dia mila toriana izany fahamarinan'Andriamanitra izany, mila toriana ny Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana fiainana, mila toriana ny fiainana mandrakizay. Mety milaza itsika ahoana no
mety mieritreritritsika hoe ahoana ny atakaran'ny zanakitsika an'izany fa te hilaza aminao aho hoe zanaka nanankizy dia mahatakatra zavatra betsaka raha noho ny lehibe ary voalazan'i Jesosy Kristy anotoa azy ny fanjakan'Andriamanitra satria nahoana tsotra sady mora mandray mora mino izay lazaina aminazy ary izay mahazava-dehibe azy dia mbola kely ny zanakao dia mbola zaza ny zanakao dia zaro amin'ny fahamarinan'Andriamanitra dia mbola kely izy dia tezao amin'ny tenin'Andriamanitra trio izy ny tenin'Andriamanitra ary ato amin'ny Deutéronomia koa izay anasako anao dia iarahantsika mamaky ihany koa Deutéronomia toko fahaenina dia eo amin'ny andininy fahaenina sy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy ary eo ka ho aomponao izao teny andidiko anao izao dia ampianary tsara ny zanakao izany ary resao na mipetraka eo an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo amen na ampianary tsara ny zanakao izany ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo amen tena zava-dehibe ry hava-malala dia mbola kely ny zanakitsika mety misy ny ray aman-dreny mety hoe tsy nahalala an' Jesosy Kristy tsy mbola tonga zanak'Andriamanitra raha tsy efa taty-aoriana mety efa lehibe ny zanakao izay ianao vao nahalala an' Jesosy Kristy tsy maninona izany fa ho antsika tsirairay avy rehetra dia izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao afatra Andriamanitra izao dia tena zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra ny tazainao ny zanakao aza atao atsirambina izany aza atao tsintsina mbola kely loatra ohatran'izao fa mahatakatra ireo matoa Andriamanitra miteny hoe zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza maninona raha moa ny zanakitsika dia mbola kely dia ampianarintsika fahalalam-pomba ampianarintsika fahadiovana ampianarintsika itsika mikatsaka loatra n'ilay zavatry ny tany mikatsaka loatra zavatsoa tena miezaka mihitsy hoe mba hatafita ny zanakitsika amin'ny fianarana oriava malala maninona moa itsika tsy mikatsaka loatra ny fiainam-panahy ny zanakitsika mba hahita ny anaran'izy ireny voasoratra eo amin'ny boky ny fiainana tahaka ny fikatsahanao ny fanjakan'Andriamanitra ka tsao ihany koa ny fanjakan'Andriamanitra ho an'ny zanakao tsirairay avy haleloia ianao tsy mahalala ny fiainan zanakao fa Andriamanitra irery ihany izy ny efa mahafantatra ny zanakao hatrany am-boky fa itiany izaosianao ho anisan'izay participante amin'ny fitazaina amin'ny fitondrana ny zanaka eo anatrehan'i Jesosy Kristy ka dia manomboka androany dia katsao ny fiainam-panahy zanakao fa tena tiany Jesosy aoka mba ho tahaka ny Josoa zasainao hoe zasy ny ankonako dia anompan'i Jehovah tompoi izay tomponareo fa manana fanapahan-kevitra hoe zasy ny ankonako dia anaradian'i Jesosy Kristy zasy ny ankonako dia anompo an'i Jesosy Kristy aoka ianao mba ho anisan'ny mijoro izay hitondra ny ankonanao eo anatrehan'i Jesosy mba tahaka ny Kornelio koa izay nitondra ny ankonany rehetra mivavaka teo anatrehan'Andriamanitra ary hitantsika moa ny tantara fa dia tena nafinaritra tokoa ary ao anatin'izany ihany koa ny tantaran'ilay mpiandry tranomaizina izay tao amin'ny tranomaizina izay nifatorany Paoly sy Silasy rehefa nanontany inona no ataoko izy mba ho vonjena rehefa saika hamono teny izy dia hozy izy Paoly sy Silasy hoe mino an' Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao tokana irery ihany no afaka mamonjy ny zanakao dia Jesosy Kristy tokana irery ihany ny amonjy ny ankonanao dia Jesosy Kristy ka dia izy ania no manokana ametraka etaeta ao anatinao etaeta ny vavaka ho an'ny zanakao etaeta ivavaka ho an'ny ankizy na dia tsy zanakao ara fa mba hanana fijeriny Jesosy ianao amin'ireny ankizy tsirairay avy ireny haleloia ka dia ny fanahy masina ny ampahery anao hatrany ny fanahy masina ny hanome an'olon-tsaina anao hanome tolotsaina anao hatrany ary indrindra izy anie no hitondra anao ihany koa manoloana izany fangatan'Andriamanitra izany ka dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany ka dia voninahitra ny ho azy irery ihany haleloia
misaotra raha eo ny amin'ny teny, misaotra indrindra satria tena mananatra anay ianao ary mampafantatra anay ianao fa sarobidy, tsy mifanahinay ihany ny sarobidy eo anatrehanao fa mifanahin'ireo zanakay tsirairay avy. Ka dia misaotra betsaka nampahalalanao, nampahafantarinao, nampandrenesanao izany feonao izany, ka dia manoloana an'izany mba tsy ho tafandrimandry izay fa mba ho aniza mitsora mibanga mandrakariva ka hijoro eo anatrehanao. Makasitraka ny amin'ny teny, afatanterahany teny, ny amin'ny herin'ny teny izay nomena ho anay tamin'ity andro an'ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.